Topoklasy topoko vavy ankasitrahana ny fiarahanao fahita lavitra matevy amin'ny takariva ny alarby ity manolotra ny arahaba asaina mpanajana indray ianao anaraka hatramin'ny farany fampalalam-bavao ary amin'ny takariva ity mafapana ny fanohin-kevitra ao anatin'ny fiatrehana ny fifidanana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina nazahoana akony ny makasika izay hoentina amintsika ihany koa ankoatra izay hoentina amintsika ihany koa ny fanapahan-kevitra niraisy HCC manoloana indrindra ny fangatahana ny entindrareo avy eo anivon'ny mpandrindra ny antoko MAPAR ankoatra izay noentina amintsika ihany koa zany ny sehatra sosialy mba hantoerana kokoa zany amin'ity androany ity manasanao anaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany namoaka ny fanapahan-keviny androany sy ny avy eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalampanorenana manoloana ny fitarainana napetraky ny mpandrindra nasionalin'ny vondrona MAPAR fitarainana izay niompana betsaka tamin'ny fanesorana ireo solombavambahoaka everin'ny mpitarika izany antoko politika MAPAR izany fa mandika ny fitsipifehezana eo anivon'ity antoko ity. Nolavy ny fitsarana avy momba ny lalampanorenana androany ny fitoriana napetraky ramatoa Kristina Razana Mahasoa mpandrindra nasionaly ny vondrona politika MAPAR. Fitoriana izay mitaky ny fanesorana tsy ho solombavambahoaka andro mpikambana 7 ao amin'ny anteny merapireneny. Notsindrin'ny fitsarana avy momba ny lalampanorenana tamin'ny didy mitondra ny laharana 320 HCC bara D tamin'ny 2 aprily 2024 fa ny fitsarana avy momba ny lalampanorenana amin'ny alalan'ny fangatahana filohan'ny anteny merapireneny na ny ponina ao amin'ny farim-piadidiana na halan'ilay solombavambahoaka na ny vaomera mahaleo tena misana amin'ny fifidianana no afaka manao fangatahana fanesorana solombavambahoaka fa tsy mipitarika miantoko na vondrona toko politika iray. Noho izany dia heveriny fitsarana avy momba ny lalampanorenana fa tsy azo raisina ny fangatahan-dramatoa Kristina Razana Mahasoa noho ny tsy fanarahana izay andinindiny ny voafaritry ny lalàna izay. Raha nanontaniana ny solombavambahoaka Andrianjaka Samson Golzara izay anisan'ny voakasika tamin'ity fitoriana ity dia nanamafy ny tenany fa tany-tandalàna i Madagasikara ary tsapa fa namoaka fanapahan-kevitra radraro ny fitsarana avy momba ny lalampanorenana. Mbola tsy namoaka ny heviny kosa hatreto ny birao nasionaly ny vondrona politika MAPAR tao aorian'ity fanapahan-kevitra niraisin'ny HCC androany ity.